Fiara tratrany lozam-pifamoivoizana, fiara iray no tradozany androany tany amin'iny lalana hiditra any Ambovombe iny. Tsy nahatsiaro tena ilay olona iray raha toa ka mahatsiaro tena ilay mpamily. Mbola tsy fantatra mazava hatretiny nahatonga ny loza fa miandry ny fanampim-baovao ny mikasika an'ity lozam-pifamoivoizana ity. Rahalahy sy ranabavy zoky zandry ray aman-dreny mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia abonné vetivety ny chaîne antsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, indrindra apetrahony komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hiditra avy hatrany any amin'iny commune rurale Ampatikamaroreny any Mandritsara iny isika. Rangahy tratrany tompom-bady teo ampanaovana firaisana aranofo tamin'ny vadiny maty voafira. Voalaza fa tratrany tompom-bady teo ampanaovana firaisana aranofo tamin'ny vadiny ity rangahy ity ny herinandro lasa teo ka notetehany mba ho faty. Avy any Andilamena ilay rangahy maty voafira. Efa malaza ratsy amin'ny fiarahana amin'ny vadin'olona ary efa nisy fotoana moa nanarina izy fa vavabe no nasetriny ireo mananatra azy. Nosamboriny miaramila ary nohentina tamin'ny zandarmary tandrano ilay tompom-bady sy ny vadiny ary efa nisy fitoriana nataon'ny fianakaviana any amin'ny zandary Andilamena ka nisy ny fifampiresahana teo amin'ny samy tompona andraikitra ka nalefa any Andilamena izy mivady natao famitorana ary hakarina ny fitsarana. Rehefa avy nilaza ny tranga niseho tany Mandritsara iny moa isika dia ndeha ary isika hijery kely ny fanehoan-kevitra nalaina tao amin'ny pejiny hajo Andriananarivelo. Hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany hajo tao anatin'ny pejiny moa dia manao hoe ireny volamena tratrany mpiasan'ny fadiny Serana farany teo ireny no manapirofo fa tsy misy mihitsy ny fanaraha-maso ny fitrandrahana, famokarana ary ny fanondranana ny volamena eto amintsika. Tsara moa ny mampiatsiahy fa volamena ray taonina isam-bolana no mivoaka antsokosoko ao Madagasikara raha ny nambaran'ny ministry ny harena ankibony tany ny volana May 2024. Ny lahatsoratra an-gazety iray atsy amin'ny nosy rahavavy koa dia nanambara fa tsy nisy afa-tsy 5 kilô monja ny volamena nivoaka ara-dalàna tao Madagasikara ny taona 2024 raha enina taona ny fanampinapetraky ny fanjakana. Ny volamena moa dia izay tsy mitsahatra ny miakatra ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria dia efa mahatratra 4,7 euro ny iray kilô ankehitriny. Fa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejiny polisim-pirenena malagasy moa dia milaza manao hoe misy faritra vaovao ahitana firehetana indray tao amin'ny valan-javaboary ranomafana ny alatsinainy 20 ny volana janoary lasa teo. Efa maro ny afo maty tamin'ny faritra sasany mahitany antoerana nanomboka ny 14 janoary lasa teo izay niantombohany afo. Ny fandrimbona nanampy ireo fokon'olona sy ireo vondrikera hafa amin'ny famonoana ny afo vokatra izany ireo mpitandro ny filaminana. Izany moa ny vaovao hita tao amin'ny pejiny polisim-pirenena malagasy koa dia zareko kely aminareo ary lazako kely aminareo ato anatin'ity chaîne ity mba ahatonga ianareo tsy toy ny tompotrano mihono araka izay matimatesako fa aharaka foana ny zava-misy mandalo sy ireo rehetra misongadina. Mbola miresaka hatrany mikasika an'izay mpitandro ny filaminana izay moa isika dia andeha ary isika hivadika kely any Tamatavy. Manoloana ilay zavan-tranga tao Tanambavy Rery androany dia nampiantso mpanao gazety nitondra fanazavana misimisy kokoa ny lehibe ny fampanohavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina niaraka tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Goavana iny vokatra androany iny satria 4 ny Jolay voatifitra ary voasoroka ny asa ratsy izay nokasainy izy ireo hatao. Roa ny basy azo tamin'ny izy ireo mbola mitohy ny fitadiavana ny namany ireo Jolay izay mbola miriaria any. Raha natao jery todika ny vokatra azo tamin'ity volana janoary ity dia efa mahatratra
fito ireo jolay voatifitra ny mpitandro ny filaminana. Ny iray voatifitra ny volana janoary mpanindaka ary ny roa dia voatifitra ny 14 janoary izay mpanao fanafihana amin'ny tampiadina. Ny efatra dia voatifitra ny androandroany mpanao fanafihana amin'ny tampiadina ihany koa. Miisa efatra kosa ny basy azo hatreto. Tsy ravoravo tanana amin'ny asa fampandrindrany fahalemana ny tanàna ny Toamasina ny eo anivon'ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana hoy ny lehibe ny fampanohavana ary nampitandrina ireo jolay izay mbola mireharea any ny tenany fa tsy maintsy ho faizina mafy izay tratra. Hikoranina sy resadresaka mikasika ny gasikara fensoa indray isika. Fifaliana lehibe ho hoy gasikara fensoa ny nanotrina sy nanao iraim-pia an'izy 4 mianadahy andihan'ny filamatra mpiofana ho sage-femme sy ho infirmière izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy. Notsindriny gasikara fensoa manokana moa ny hoe mpianatra teo anivon'ny institut paramédical Antananarivo izy ireo. Noho ny farany moa dia nanohina sy nanafatrafatra i gasikara fensoa ho an'ny ireto mpianatra ireto. Hiditra amin'ny sehatry ny asa na ny fizaran'asa mandray karamana tsia izy ireo manomboka eto koa dia mirary soa ho azy ireo ho mpitsabo modely amin'ny asa. Tsarovy fa mila fitiavana ny asa, mila lafatra ny asa atao ary mila matotra amin'ny asa ary atovy tsara ny asa hoy hafatra izay nomeny gasikara fensoa ho an'ny ireto mpianatra ireto. Arabaina manokana ianareo mpianatra promotion filamatra izay nahazo mari-pahaizana hoe gasikara fensoa raha nanafatrafatra ireto mpianatra ireto. Hitansika amin'ny ireto sary ireto moa izany zavatra izany. Ireto moa dia ny sary fanehoana amin'ny ireo rehetra izay voalaza teo. Na zany na tsy zany anefa dia anisan'ny nampametra-panontaniana ny mpanarabaovao maro moa ny mikasika an'ity gasikara fensoa ity izay tsy rereta ato ary tsy heniheny feo ihany koa. Maro moa ny olona manontany tena hoe nankaiza i gasikara, nankaiza izy to tsy hitahita ary to tsy heniheny feo intsony. Satria na tiana na tsy tiana ary na ekena na tsy ekena dia be dia be ny olona mahatsiaro an'ity gasikara ity ary anisan'ny tena be mpahatsiaro moa ity namana gasikara fensoa ity. Mahatsiarotsiaro ny gasikara izahay ka rehefa tsy henonay sy tsy hitanay mandritra ny fotoana fohifohy kely dia efa hitanay sahady ary efa tsapanay ny tsy fahenona azy. Noho zany dia tsy magaga ary tsy tokony hataitra raha ohatra ka manontany izahay hoe maninona i gasikara, maninona i gasikara fensoa to tsy hitahita. Ho faranantsika amin'izay ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa nahamaranantsika azy tanteraka dia ireto sary hitantsika ireto. Ireto sary hitantsika ireto moa dia anisan'ny sary hafakely any amin'ny commune ambanivohitra ny Behabobo distrikany Beloha. Ireto sary hitantsika ireto moa dia tsy trano akory izy ireto fa fasana ary any amin'ny distrikany Beloha iny no ahitana fasana ohatrany ity. Sary miavaka kely moa izy ity ka izany indrindra no antony hizaranay azy aminareo rehetra. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitrika mankatelina misaotra anareo rehetra na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa veloma daholo ianareo, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy.